efa nisy fotoana ve teo amin'ny fiainanao eo ampanaovana zavatra anankiray zay mety tsy fantatrao akory hoe tsy sitrapon'Andriamanitra kanefa nampatsahivy ny fanahy masina ianao ary fantatrao fa tsy mety hafa ny lalana tokony ale. Zay indray no jerentsika amin'ity fotoana ity koa manasa anao ary mba hiombona fa hisy vavaka zay ho tononona. Vavaka tsika to. Tany tsara indrindra zay an-danitro. Mbola ao anatin'ny fafana mandray lesona avy amin'ny teninao zay amin'ny kalalana koa ny fananao masina ny elo lalana trano hitari-dalana anay ary anova ny fomba fiainanay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Talohan'izao isika dia nilaza fa ny fanahy masina no mampiaiky anao mba hanaiky fa Jesosy Kristy no tompo satria izy no ivon'ny drafitry ny famonjena izay antoka ho aso anao tsy ho amin'ity fiainana ty fa indrindra ho an'ny mandrakizay. Zao dia misy fanambarana manokana izay ampitain'Andriamanitra amintsika. Efa nambara tamintsika amin'ny alalan'ny Jaona voalohany toko 7 fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nantsoiny isika hoe zanany. Fanontaniana mipetraka dia hoe voazona ao anatin'izany fahatsapana sy fanekenany mazanak'Andriamanitra zany ve ny fiainako ny fiainanao ny saitsika ny fontsika. Fa ao amin'ny Romanina toko 9 ka ny 9:20 dia zao no fanambarana. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Mety hisy fotoana noho ny tsy fahalalana, mety hisy fotoana noho ny hoe fironana dia indro fa tafalatsaka amina toejahatra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainako ny fiainanao. Eo indrindra no mitsofoka amin'ny fahavalon'Andriamanitra milaza manao hoe zany ve dia mba zanak'Andriamanitra. Mety amin'ny alalan'ny toejavatra io, mety amin'ny alalan'ny olona io, mety olona akaiky anao mihitsy aza, mety mpiara-mivavaka fa zao ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ilaintsika zany ny mahatsiaro. Fanahy masina moa dia vonany hampatsiaro isika mandrakariva. Fa ilaintsika koa ny manaiky an'izay fampatsahivana izay ataon'ny fanan'Andriamanitra zay fa zanak'Andriamanitra isika. Ary zao notoy eo amin'ny 7:20 Romanina toko 9. Ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Enonao hoe misy fiatraikany amin'ny fiainanao ve ny fahenonana zany fanambarana izany, révélation. Zany zavatra zany dia tsy isika ny namorona azy, tsy zany namorona azy, tsy ianao, fa misitraka an'izany isika, misitraka an'izany fanambarana izany. Ka ny fanahin'Andriamanitra dia mampatsiaro ny fanambarana izay efa nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao tamin'ny alalan'ny fitiavany antsika fa zanany isika. Misy toejavatra zay indraindray mampisalasala, toejavatra zay mety mahazo antsika, mahazo mahazo anao, fa eto dia amafisina. Zao no voambaro amin'ny Jaona toko 1 ka ny 2:20 fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa marefo ny maha-olombelona atsika. Mety zavatra kely anankiray na alatsaka antsika fa hotana fahazaran-dratsy anankiray dia ampy ahatonga fahavalon'Andriamanitra ilaza hoe tsy zanak'Andriamanitra intsony ianao. Ary eo dia manomboka misalasala ihany koa isika. Ilaina ny asan'ny fanan'Andriamanitra mampatsiaro atsika. Ary ilana hery zany, tsy hoe mampatsiaro atsika fotsiny izy fa zanak'Andriamanitra isika, fa manome hery ihany koa izy ahafahantsika hanaiky an'izay antsoina hoe statut, raha zay ny ilazantsika azy, ny mahazanak'Andriamanitra atsika zay, ny mahampandova. Azadiny fa tsy mitovy mihitsy ny fotom-pisainan'ny olona anankiray zay mpandova sy ny hoe olona mba maniry fotsiny sa zany mba te handovan'ny olona iry. Raha samy miatrika eo ireo anankiroa ireo tsy mitovy mihitsy ny fotom-pisainana. Ambara aminao
amin'ny alalan'ny asan'ny fanan'Andriamanitra zay mampatsiaro fa mpandova zanak'Andriamanitra ary mpandova isika. Misy toe-javatra zay hita mihitsy hoe tsy mendrika an'izany mampandova izany eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao. Misy lafim-piainana zay tsy mendrika an'izany fa tonga ny fotoana andraisantsika an'izany fanambarana izany mba ahafahan'Andriamanitra miasa manokana amin'ny alalan'ny fanamasina ary andraisantsika ny hery ho mendrika ny mahazanak'Andriamanitra. Ka tiako ny hitondram-bavaka anao ny amin'izany tanjon'Andriamanitra izany, vinan'Andriamanitra ny amerina amin'ny laoniny ny mahazanak'Andriamanitra asy ianao. Koa asaiko amin'ny mpitiavana ianao mba hiombona fa hisy vavaka azy eo tononona. Raha iny tsara indrindra zay an-danitra misaotra anao zay ny amin'ny fanambarana, amafisina amin'ny alalan'ny fanambaran'ny fanahy. Tompo malalo mampianara anay, ahay anaiky izany fanambarana izany ary ny hery ho hery indrindra ao anatinay tsirairay avy any ka anova anay ho mendrika ny mahazanakao. Toavy aminay zany fatonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.